inona nisan'le voskadra? Ladeo nisan'ny santatra? Atao le ato? Efa niay efa lasa. Misy film tafiditra tamin'ny écran manay io. Ao a? Io agosto. Vai, va fundo. Tem uma vacatura, tem uma vez lá. Ah, quer, Ah, isso, ali é. Ada. Tá de telefone lá, tu. Olha, tá falando com você já. Apa? Kalau itu dapat TV. Iya, no. Kalau bet. Ria lu. Sunu ya. Hai. Ini kata Pak Shani ya. Saya pun bisa apa biasanya. Ini jam 3:30. Oh. Manatra ny araba to klasy toko vavy ary tonga zo eto amin'ity fandarana manokana izay mandeha mivantana avy ety amin'ny Sky1, IBC, Dreamin, MBS, Azay TV ary ny On Air TV ity izao fandarana manokana mikasika ny fampelezan-kevitra izao asainay ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany manambahiny moa ny fandarana amin'ity alina ity ato amin'ny kavanako ato dia i Jimmy Ramiandro Son izay ambassadoro teo aloha ary anisany mpamolavolany MAP 2 ary ato ihany koa dia i maître Ery Andriatsima izay mpahay lalàna izy ato amin'ny akaviako ato kosa dia nisany Tina Yarlaza Raharivelo izay taleny serasera ao amin'ny commune Antananarivo Renivohitra ary ary amin'ny sisiny Anjiran'Arivo dia nisany Soery Hilaire izay mpandrara ara-toekarena parti fikambanana ao amin'ny mouvement pour la nécessité nationale izay anisany mpikambana amin'ny MFM ihany koa miarabantsika rehetra ary tonga soity fandarana ity. Aniboantsika azy avitrany 3 andro sisa ny fotoana hieritreretana ho antsika olom-pirenena tsirairay avy any izany hoe efa manana ny fotoana zany tsika amin'ny alarobia izao izay anatanterantsika ny fifidianana fiodinana faharoa izay amaritantsika indray ny 5 taona manaraka izay indrindra ny horesadresaka eto ary anisan'izany ny fanarahamaso izay fifidianana izay manahoana ny momba izay fanarahamaso izay ho antsika rehetra izay fanontanian'izay anoboako azy atao amin'ny Andriamatoa Jimmy. Fanarahamaso ny fifidianana zava-dehibe tokotra an'io amin'izao zavatra iainantsika izao satria ny safidin'ny vahoaka zany dia zava-dehibe misy eo anatrehan'ny tentative ataon'ny sasany te hamilivily ny safidin'ny vahoaka. Tena zava-dehibe izay zavatra izay ho mila andromaso avy amin'ny olom-pirenena tsirairay mba hijery sy hanara-maso tsara hoe ny safidin'ny vahoaka tokoa no tena avoakan'ny valim-pifidianana fa tsy zavatra hafa tsy akory. Misy ve ny azo lazana hoe tsy fanarahan-dalàna tsikaritra tamin'ny fiodinana voalohany izay nitanterahana tamin'ny 7 novambra lasa teo maître Ery Andriatsima. Marina tokoa fa ao anatin'ny kion-dalana tokoa zany ny firenena amin'izao fotoana izao satria io fifidianana izay ho ataontsika amin'ny alarobia ho avy izao zany dia tena hamaritra mihitsy ny ho avin'i Madagasikara ao anatin'ny fotoana maro dia maro. Izany indrindra no anisan'ny natonga anay
anisan'ny naka fepetrapetraka tsara ao anivon'ny ataontsika hoe ny legal team izay rafitra anankiray zany a ao anatin'ny manohana ny filoha ravanomanana zany a dia ao anatin'ile hoe legal team io zany dia misy nataontsika hoe manampahaizana moanandalàna manokana zany a ny akabeazany dia mpisolovavy misy vaditany ao a ary misy mpahay lalàna tsotra ihany koa nefa ireo rehetrarehetra ireo zany a no miasa andro amanalina mihitsy a mijery ny zavatra mipetraky ny toetra raha rehetra amin'ny akabeny zany a mba tsy hivoaka anivelan'ny lalàna ny zavatra atao na mialoha na mandritra na aoriana ny fifidianana ka nandritra n'iny fiodinana voalohany iny zany a dia maro dia maro a ny tsy fanarahan-dalàna hitanay ary zany indrindra no antony na tonga ilay hoe requête ny isa 700 izay napetraka tany amin'ny HCC miaraka amin'ny profo isan-karazany zany a manamarina fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fiodinana voalohany. Kanefa tao anatin'izay nisy ny fisotonana indray an'ilay fitoriana inona no anton'izay indray avy? Ny fisotonana ny fitoriana moa zany dia décision politique ny zavatra tahaka an'ireny fa ho anay teknisiana zany a dia efa namolavola zany zay a ny taratasy rehetrarehetra zay manaraka ny antsipiriany mihitsy zany a voalazan'ny lalàna mba nahafahana nametraka aniny a requête 700 iny ka tena marina ny tsy 700 ihany ny tena hoe atao hoe requête tokony vita fa tokony maromaro noho zany aza fa mbola nanangona ny profo isan-karazany zany zay a mba nahafahana nametraka an'le 700 maro dia maro zany a tsy fanarahan-dalàna tamin'iny fitonana voalohany iny. Andriamatoa Solohery ilay anisan'ny hoe midina ifotony ianareo anatin'ny fikambanana ohatrany ao anandray no fifandaminana zany ao anatin'izay hoe fanaraha-maso amin'ny fanapatirana ny fifidianana izay. Misaotra ny fanaraha-maso dia metomboka hatramin'ny filazana fa miditra amin'ny fiodinana faharoatsika ao anatin'izany ny fijerena aloha ny any amin'ny fokotany ilay olona tsy tonga amin'ny fidy ve naka ny karapifidianany satria ary raha nisy naka reo dia tokony ho amarinina tena any amin'ilay olona marina sa sao dia nisy nalainy ny olo-kafa ny antony mahatonga amin'ny teny izay dia tsotra misy olona tamin'ny fiodinana voalohany teto Antananarivo rehefa manomboka ny amin'ny roa sasany amin'ny telo tsy dia misy tsony ny olona maka izay karapifidianana izay dia misy manome vola ny lehibe ny fokotany dia mandroaka an'io dia mitondra azy any amin'ny pro-pifidianana manomboka tamin'izay zany hatramin'izao zany dia mandeha izay ny faharoa ny fitenenana amin'ny ko hoe vao miditra ianao eo amin'ilay misy an'ilay vao miditra mivaravara iny ianao dia misy an'ilay lisitra fanamarinana ny karapifidianana sy ny karapanondrom-pirenena eo koa zany dia tsy tokony olona ray nipetraka eo fa tokony mailo tanteraka mihitsy ny délégué manamarina miaraka amin'ilay olona anankiray eo hoe mitovy ve ny ao anatin'ny karapifidianana sy ny ao anaty karapanondro sy ny ao anatin'ny lisy-pifidianana nomena ihany koa ny amin'ilay soni ao ambadika ilay bulletin de vote rehefa makao amin'ny isoloara mailo ihany koa na amin'ny zavatra ampiasaina hijerena azy satria nandeha ny feo ahiatsavanana hoe misy stylo rono lohany tsy misy soratra io ny ahehin'ny olona rehefa mikosika ianao dia afaka kelikely dia hoe maty zay zany ilaina marinina tsara ihany koa hoe tena stylo maharitra ve ity ary le avy ao ary tokony hijery koa ny délégué hoe indraindray stylo hita eo indraindray tsy hita zany hoe misy mitondra zany dia misy mamoaka dia misy mamerina izay ihany koa zany anisan'ny mamailo ny faefatra dia ny fametrahana mihitsy mandritry ny resaka fifidianana fanisam-bato ny zavatra hita ihany koa dia be debe ny maneno sy mampiasa sandry satria misy ohatra ny olona tsy nampiasa n'le fetra fa stylo ny nampiasainy dia eo milarana fa 520 no napetra n'ilay croix tsy mihoatra io tsy velan'io nefa dia hoe tsy ekenay io fa vato précoce tsisy lalàna inge milazan'izany hoe tsy maintsy io no ampiasaina ny tsy napetraka zany dia hoe izany rehetrarehetra zany tokony hahafahana mijoro miaro fa tsy izay be sandry sy ny be vava no handeha ampitahotra ka ampivily ny voka-pifidianana marina ary izay ihany koa anay napetraka hoe fototra voalohany amin'ny réconciliation nationale
ny fanajana ny safidiny olona tsy ao anatin'ny mialatra misaotra anisan'izay hoe efa ndresanao teo moa zay hoe réconciliation nationale zay anisan'ny tarikevitra sy entina resahan'ny candidat larana fahatelo amby roapolo mikasika ny izay fampihavanam-pirenena izay ahoana ny mahakasika an'izay ny fampihavanam-pirenena tsy azo iodivirana ary zay no natonga n'ilay fikambanana najorona izay tsy antoko politika tsy association fa mahakasika an'izao raharaha zao le hoe nécessité nationale everina izahatra tsy azo idivirana ary zava-dehibe satria manangana na manapotika firenena mihitsy ny andraisanay azy raha toka tsy voahaja ny raharam-pifidianana réconciliation nationale zany tsotra ho anay réconciliation nationale no miantoka ny atao hoe bien vivre ensemble fiaraha-miaina iarahany rehetra na vahiny io na teratany ny réconciliation nationale koa ny tarika atsika makany sy mipetraka ary mifaka amy tena ho fampandrosona ny firenena marina fa tsy ny firesahana hoe fikitrikitrianady na ny fanenjehana na ny fanasarahana ny samy malagasy eto no hampandeha ny firenena ary matsinjo lavitra iny filo fa fahendrena migasy mihitsy zay ary raha mijery baiboly koa tsika de miteny hoe ny voaloham-pahombiazana de ny fandaminana raha mijery tsika ao amy tenin'Andriamanitra izay ny fototra faharoa ny zavatra ho hita ao anatin'izay no mitarika crédibilité na hoe zavatra azo antoka iaingana voarindry ary manana ny hevi-baventina hoe pertinente fantatry ny rehetra ekeny rehetra ary zavatra azo tanterahana ao anatin'ny firindrana mazava ny fanatanterahana azy hatrany fotony misy anapiko an'izay ngambany ny président Ravalomanana zany a de nisy fahitatsika misy nanosy ny convention anankiray zay momba ny fampihavanam-pirenena ny fanapaha-pahefana sy ny fampandrosoana io zany de midika fa izao ny zavatra ho atao eto momba n'io fampihavanam-pirenena io de tsy miainga amin'ny tsy misy fa miainga amin'ny zavatra efa nisy zay natao teo aloha ary ny eo ny zany ny fiaraha-miombom-pirenena isan-karazany zay efa nandinika an'io fampihavanam-pirenena io resaka décentralisation teo nisaka tany amin'ny FFRM reny asa taloha reny zany a de hoentina anaovana ny fampihavanam-pirenena considéreny reny zavatra reny le izy amin'ny voalohany de misy consultation any amin'ny isan'ambaratonga ny mianga avy any fotony entina andrerana araky ny teneninga solo ery teo ny fiarahamonina mba ho fiarahamonina mirindra ny ainatsika eto mba ho fototry ny fampandrosoana zany a de andraisana ny hevitry ny maro ka anangonana izany ho lasa fotikevitra ary mety afara amin'ny fanaovana constitution vaovao zay hitondra ny tany sy ny fanjakana ny hevitry ny maro zany no ho raisina ao anatin'io zany constitution zany nefa ny tsy constitution anankiray no atao safidy eny satria fa ireo zay afaka manome ihany koa karazana constitution hafa de omena ho safidin'ny vahoaka ahafahana misafidy hoe iza no mety amitsika eto Madagasikara zay angamba ny fanampanazavana meny nga solo ery teo azafady fa misy zahatra kely rehefa miteny moa rahalahy Jimmy dia misy zahatra izay anefa mitondra ary nyresan'ny président Ravalomanana ty ary nampitsamboatra ny teo akilany rehefa nyresaka izy ny etaforo ilaina fanjakana matanjaka ary ny réconciliation nationale moa inona ny fandrindrana rehetra n'izay zavatra tapaka hatrany aloha menomenoma ny any amin'ny faritany no hoe maninona ny esorina taminay tamin'ny 1974 ary mbola tsy naverina hatramin'izao le budget provincial izay zany ny fototra sy ny fepetra mametraka an'izay de zao tsy maintsy misy ny participation ny faritra zany am'ilay resaka réconciliation ao anatin'ny décentralisation effective araky ny tenenin'ny président iny
militsika manangana koa ao anatin'izay secteur privé matanjaka, mila ihany koa manana société civile matanjaka ao anatin'izay fa tsy piraitsy kombakomba. Zay vao azo mandeha fa am'ilay resaka hoe réconciliation, satria misy mandray an'izay ilany an'izay ko zay resaka zay, de ny hoe ny faritra mihitsy no atao pôle position de développement économique isaparitra mba hampatanjaka sy miara-miainga, ary ny citoyen ao anatin'izay mivelona sy mandry tsy amin'ny aya, mandry tsy amina ya ao anatin'izay fandaminan'izay. Anisany hoe miaina an'izay ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra afaka miresaka momba an'izay ve mikasika ny tsy tena hoe fahaleovantenany izay fisiny izay fitsinjaram-pahefana tena izay zany amin'izao fotoana izao, manahoana momba an'izay? Tsara fipetraka le fanontaniana sady tonga dia mifanandrify tsara am'le zavatra misy ary le zavatra tiako entiny eto tonga dia hitsambikina amin'ny taratasy izay metiko misy article anankiray mihitsy ato milaza avy eo aza avaiko mahakasika an'ilay izy fa raisiko izay teninao izay hoe amin'izao fotoana izao dia mbola sous tutelle financière ny ministère ny finance ny commune urbaine Antananarivo ary sous tutelle administrative ny ministère ny intérieur. Zany hoe raha hiresaka an'le décentralisation effective isika dia izay zavatra izay zany raha ataontsika hoe le commune urbaine Antananarivo collectivité zany hoe vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana anankiray dia hitantsika tsara fa tsy mipetraka le autonomie an'le vondrom-paritra. Dia amin'izay fotoana izay tena hitantsika mihitsy hoe miankina be amin'ilay fanjakana fohy be le commune urbaine Antananarivo. Raisiko ihany tarika ao anatin'ilay izy satria resaka nitarika resa be tatoato tao aoriana le ady hevitra tao amin'ny TVM tamin'ny farany teo, CRNM farany teo le resaka fananganana ny lapan'ny tanàna. Izay ihany koa ny tena tiako hazavaina amin'ny mahatalehany serasera ny commune urbaine Antananarivo hoe nanome vola ny président Ravalomanana fony izy mbola tsy nahongana teo amin'ny fitondrana, dia nisy olona maro moa niseho tamin'ny eno manjery isan-karazany ny teniny mifanohatra amin'izay, tsy andeha atao teny atao ping-pong le izy fa misy taratasy eto ambanomasonay ary hazavainay fa namintsika miresaka izao reny le orinasa tompon'antoka nanao an'io tsy hotononin-keto ny anarany fa fantatra ny rehetra nanao nanangana n'io lapan'ny tanàna io mbola misy vola tsy voaloha ary mbola manampy an'io orinasa io ka zay no natonga namaky an'le hoe sous tutelle financière ny ministère ny finance eo amban'ny fiahina ara-bola ny ministère ny fitantanam-bola sy ilay sous tutelle administrative na eo amban'ny fiahina ara-taratasy ny ministère ny atitany ny commune urbaine Antananarivo, zany hoe tsy tompona andraikitra ary izahay ara manampy an'ilay orinasa izay nifanaraka tamin'ny fitantanana ny tanàna tamin'izany fotoana izay tsy nahefa ny tokony ho efany tamin'ny fanorenana ny lapan'ny tanàna io amin'izao hoe ndao ampiny anareo omenay taratasy manosika makany amin'ny trésor hoe ahoana ny angatahana an'le volanareo fa ny trésor ny tokony mandohana iny. Za zany efa tsy resaka ntsony an'le resaka lustre ny resahan'le rangaha anankiray izay hoe ny lustre anina fa netiko mihitsy moa le taratasy izay mahatonga an'le izy misy eto ambanomasoko eto hoe ny lustre tompoko ary eto afaka miteny mihitsy satria dan le lustre ao amin'ny lapan'ny tanàna io fa le izy tsy hidina amin'izay toeran'izay zany le ventikevitra ho resahantsika eto hoe ady hevitra na lustre fa nampidininy zareo tany amina ady hevitra na lustre le izy dia tianay no mitondra n'le fanazavana manjary lasa mihaino donga takona zany le vahoaka lasa lakolosy tokana no eniny dia alao tena ny avy eo amin'ny fiadidinany commune urbaine Antananarivo mihitsy no manazava hoe na ny lustre aza dia dan no omen'ilay orinasa tompon'antoka ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Zay zany le tiako resahana dia iny moa fameno tsika amin'le resaka fitsinjaram-pahefana tena izy zany zao zavatra anisany iainan'ny commune urbaine Antananarivo. Anisan'ny iainan'ny commune urbaine ihany koa ny mahakasika ny fanalana fako
izay mampikaikaiky ny rehetra moa zany atao Antananarivo eto satria misy izay fifampidirana andraikitra izay na eo amin'ny ministera zany na eo amin'ny commune na manahoana ny fanazavana zay ary anisan'le hoe tokony hametrahana an'izay hoe décentralisation effective izay mihitsy no antony izay. Ka le izy hoa araka ny resahako teo iny hoe le rafitra mihitsy no mampifamatopatotra an'le izy. Any amin'le rafitra zany mila amboarina. Zay zany anankiray ao anatin'ny vina ny resahany namako tato teo le izy hoe mila tena omeny zay fahaleovan-tena n'le vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana zay. Fako nampimenomenona ny olona teneniko ihany aloha teo aloha kely teo. Fa araka ny hitantsika kosany nisy ezaka be nataon'ny commune ary nitondra fanazavana isan-karazany zay tamin'le izy hoe resaka fitantanana ny fako ane raha ataontsika resaka isan'andro le izy de hoe any ihany io tsy entina hifanipazana andraikitra le izy ary tokony efa mijanona amin'izay mifanipy andraikitra zay koa tsika efa samy olon-dehibe fa raisinay ary le andraikitra hoe tsy anay io fa mila nyteny kosa zay hoe tsy anay le izy na de tsy anay ary le izy nitondra vahaolana zay nanofy izay camion nisy mpiara-miombona antoka taminay malala tanana manome camion hitomana an'le fako de tsika kosa miara mahita miova le fitantanana amin'izao fotoana izao ary farany teo moa zany misy camion ny samy vary zao vaovao efa anona zany hoe naomby zany naomby le fiara-mientan'ny rehetra nivoaka n'le sehatra hoe mitsikera fotsiny avy any ivelany fa hoe ndao ifa hiara entana anadio an'le tanàna iarahamanana ty fa raha entina fotsiny ifampitsikerana le izy hoe io raha tsy vita io ary zao zany ve ny olona tokony hoe hitondra mahakasika an'izay fako zay mba te ilaza tadidika io tamin'ny taona 2024 rehefa hanaingan'ny olona handeha hanonga-mpanjakana Andriamatoandro Rajoelina de nilaza hoe ny tsy afahako manala ny fako de satria nalaina natao eny amin'ny ministera ny vola fa marina tsy fantatro fa raisiko hoe ohatra marina atao hoe marina ohatra fa izao rehefa tonga teo ianao naninona rany tsy foananao i décret io raha on détail ianao de niaran'izay fomenomenomanoolona ara-pako ary be de be ny gazety milazan'io tamin'izany na tonga ny asin'Andriamanjato nesorona hanisany singa lehibe zay na tonga ny Edgar Razafin-Drava nesorona ary ny sedrain'ilay PDS vaovao nasolany Edgar Razafin-Drava colonel resaka fako koa voalaza eny ambonin'ny gazety samy milazan'izany daholo na ny gazety tomban'ireo amin'izao fotoana zao azy tohatra ty amin'ny radio Naromampiana azafady nitsiko apetraka hoe firenena ny resaka raha tena ty olona ianao ka hitanao fa nizatra tsy nety nataony ray de hitako mahatra sy mirefarefa le hoe avy alao ina mifatiny ao noho ny am'fako tsy meritreritra ny fahasalaman'ny olona tsy meritreritra ny bien-être ny olona eo ny ahitana hoe fanjakana tsy etin-jaza misaotra izay tokoa moa zany no antony ametrahana n'le atao hoe décentralisation effective na ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa hivadika amin'izay resaka fitsinjaram-pahefana zay ihany koa tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ihany koa ao anatin'izay fitsinjaram-pahefana zay ny tanora izay maro de maro tokoa eto amin'ny firenena manahoana ny azo lazaina hoe vina momba izay tanora izay indrindra moa zany na ny tanora izany na ny vehivavy tsy de voaresaka matetika fa atao resaka lehilahy foana moa izy ty matetika manahoana momba an'izay ny tanora moa zany ny tena tanjona hoe mba ho tonga ny tanora mahaleo tena so tompona andraikitra amin'ny eo amin'ny fiainany anisan'ny zavatra tena zava-dehibe voalohany aloha de ny fampianarana ny éducation mba hananany tanora fahaiza-manao ahafahany mivelo tena ary aposihana izy ireo andeha anao ny karazana famokarana entrepreneuriat amena tosika izy ireo amin'izany ary tsy nisa-paritra miverina amin'le décentralisation ny faritra rehetrarehetra de tokony hisy toeram-panofanana sy toerana vola entina fond karazana fond zany entina anosehana ny fahafahandrareo miary fa eto ihany koa zany dia
misy ao anatin'ny eritreretina le manao karazana service national ho an'ny ahafahan'ny manampy ireo tanora manana manampy ny amin'ny ohatra ny fanapariahana amin'le décentralisation teo betsaka ny any amin'ny vondrom-paritra rehetrarehetrany mila fanohanana ka reny tanora zany a dia karazana volontariat manampy amin'ny eo amin'ny fanapariahana sy fanampandrosoana isa-paritra raisaka mandray andraikitra zany le tanora amin'izay fotoana izay tsy vitany fotsiny hoe amin'izao fotoana izao moa zany le hoe mampirevy tsy revy no atao fa olona tena mba manana tompona andraikitra sy mahaleo tena amin'ny fiainana ary mahavita tena. Ya tsy faty moatra hatramin'ny mandray fa ny tena moa miraharaty ny fampianarana ihany koa. Midika n'ilay teneny ny présidentny anapiako ny tenin'ny rahalahy Jimmy teo le resaka hoe réconciliation sy ny fitsinjaram-pahefana tsy ambava fotsiny fa fitsinjaram-pahefana ara-politika sy ara-ekonomika ihany koa anana ny budget. Raha ny resaka izy ohatra tamin'izay talohan'ilay fasefasy teo raha ny resaka mimpandraraha teto izy ny j'aime misère tsy diso a dia ny teny izy tamin'izay io izy problème ordre économique ny tsy fisinasa ohatra mahatonga ny ohalatra io ohatra izay no nahatonga azy nametraka hoe andinikitsika hatrany fotony mihitsy ahoana amina ingénierie ohatrany ahoana mixte ve sa ahoana mampiasa ny faripahaizany malagasy maranitra ny eran'ny Madagasikara hidirana fa izany anisan'ny zavatra tsy maintsy ho resahana no eto manana amin'ny raha resaka sehatra ny tanora. Tamin'ny taona 20 sivanjato sy arivo tsika misy eo amin'ny roa tsisa taona ny tanora tonga mitsenan'asa. Amin'izao fotoana zao tsika efatretsy vaindondra raha zany io fa tsisy firenena androsy raha tsy mahazo asa ny tanora ao aminy tsy maintsy arindra ekena ary fanojo amin'izay mihitsy ny map 2 amina resaka sehampamokarana misy eto na secteur primaire io amin'ny fambolena sy fiompiana na ty amin'ny secteur secondaire. Ny dikan'izay de zao ny olona voaofana avy aty ampianarana tsy maintsy asontra ny faripahaizany ifanaraka amin'izao tontolo zao ary afaka hifaninana amin'ny olona izao tontolo zao fa tsy ny ohatran'ny amin'izao fotoana zao hoe manana maîtrise ianao tonga ao France ianao miverina première année ianao tsy eken'ny olona fa eken'ny olona zany ny vokatra sy ny fahaizany gasy eto ao anatin'izay resaka rehetrarehetra reny mitodika amin'ireny tanora dia tsotra tsy mifanatanjahantena rery ny sehatra voalaza ao anatin'io resaka tanora fa antony maro isan-karazany na ny vehivavy na ny olona sembana hanana ny izy azy ao anatin'io mapide io. Areto a dia misintona ny sainy rehetra ny mpijery hoa raha valomanana ny manana any atao manifesto na programme voafaritra ao anatin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 satria izay ny mandaharay 5 taona misy sorabola mazava eo izany hoe azo ny rehetra jerena sy amarinina raha mpitahana vola miditra eto amin'ny firenena fa le IM vision fa tsy programme tsy voafetra ao anatin'ny 5 taona ary mahavision azy tsy chiffre eo dia araky ny tenen'ito hoe mivarotra inona izy zany ndray miteny hoe mpivarinofo izy na hoe vendeur de rêve resaka mamirapiratra raha ao anatin'ny parasy l'Afrika ianao dia tonga dia ampanatenany ianao hoe miami zay le atao hoe mivarotra nofy ity zany azonao tsapana ohatriny faro rehefa miteny izy tamin'ny 3 novembre teo atsonjombe faradoboka dia hoe raha tany 1000 hectara ozy dia amidy ny 100 hectara ampandraraha dia ny vola azo amin'iny ny anaovana trano ny anaovana lalana ny anaovana pont ohatrinona moa ny vidin'le tany 100 hectara no vitan'izany raha ataonao ny fampitahana ny faro avy aiza ny vola ary mpandraraha izy sao lasa vahiny manjaka ny eto tompon-tany milika
izany hoe mahafantatra ny économiste rehetra fa misy ny atao hoe capacité d'endettement de l'état ou d'une nation na hoe ny fahefana mitrosa hanana ny fanjakana raha tsy diso any antsika eo amin'ny 4 milliards de dollars eo raha ataonao nefa ny calcul an'io resaka emio any amin'ny centaine de milliards 200 de milliards de dollars avy zara ny amefenao an'io fa tsisy olona hanome volanao amin'ny lalam-bola mahazatra ka nefa ny anao tsy manana capacité akory andeamerina n'le vola dikan'izany zany tamin'ny investissement direct étranger na olo-tsotra io na mpanambola io ho voaja ve ny orthodoxie ny code d'investissement international am'izay sa mpiasa vola maloto eto ka hiteraka dégringolade amin'ny économie atsika satria lasa mitombo be ny flux financier illicite eto amin'ny tany sy ny firenena tiako apetraka zany de zao tokony eritreritsika malagasy ao anatin'izay zavatra zay hoe mipetraka amin'ny tany sa maniditsidiny zany resaky zany ny adefitra mandra-pahatonga ny 2025 ireto avy maiky indrindra itombo 1 milliard 300 millions ny olona eran'izao 1 milliard 300 millions ny olona eran'izao tontolo zao 600 millions amin'ny 1 milliard 300 millions io aty Afrique subsaharienne Madagasikara tafiditra ao anatiny vavahinana zany reo ny tantsika nefa mbola malalaka ary mamokatra edin'ny olona nge ny tantsika ny takalon'izay le resaka rehefa tsy manam-bola zay ianao amerenana dia avy izy hoe nareo tsy manam-bola ny garantio anay zany ny taninareo garantio anay zany ny arena ambany taninareo vaovao tsisy réserve stratégique ao amin'ny taranaka tsony zany eto fahatelo itombo avy telo eny ny filana amin'ny matière première ao anatiny mandra-pahatonga ny 2025 amin'ny tany mandroso iazaka zahana koa Madagasikara satria ananatsika eto daholo zany iaina enimpolo isan-jato ny korian-drano aty Afrique subsaharienne ao anatin'izay Madagasikara ataotsika ahoana ny rano fa misy olona mividy rano eto amintsika anefa nivelany ataotsika ahoana zany ny teknôlôjia ihany ko ao anatin'izay ho an'ny manam-pahaizana zany efa voahevitra ihany ko hoe tokony atosika ny manam-pahaizana hanao fikaroana fa tsy andry lavany avy any velany satria io zavatra hoentina hoe tiany naseho tany Tomasiny le hoe mandeha amin'ny masoandro mazava ny ao an-trano amin'iny fa raha entina mikarana eo mbola tsy masoa hydroélectrique na groupe thermique hatramin'izao aloha ny teknôlôjia teran'izao tontolo zao atosika zany ny manam-pahaizana koa mba hanao fikaroana misaotra mitodika atao ny Ramiandroson mikasika ny manana indrindra ny ity manifesto ity ianao manahoana ny fanatanterahana an'izay viana rehetra izay satria mifamatotra avokoa izy ireo na ny tanora zany na ny famerenana indray ny lanja ny indostria eto amintsika na ny fandriampahalemana manahoana daholo ny fanatanterahana an'izay rehetrarehetra zay fa eo ihany koa amin'ny resaka hoe inona ihany koa ny lalàna tsara hovaina indray zany ao anatin'izay mba hanatanterahana nyity viana ity manifesto aloha dia fanomezatoky meny président Ravalomanana fanomezatoky misy folo nisany ao anatiny ao hoe entina hialana amin'izao fantrana misy atsika zao misy président raha nanao an'io dia nijery amin'ny toerana maro isan-karazany miainga avy eto Madagasikara nandiniana azy fa tsy avy any ivelany ihany akory
nany tontonony na ny tena tsy nanatra mihitsy ny eny ambany tanàna ny heritrandriny ny velomany na mety anao herisetra koa ary izy ao anatiny io resaka programma ny raha zay ny laharana fadimy amby roapolo marika ravalomanana io dia milaza izy hoe amin'ny zavatra hain'ny olona fa ahatonga an'iny ho azo varotana sy ho filanin'ny olona zay ampiasa dia ilaina zany misy formation eny ambany tanàna aloha ny resahako am'izay hainy ahafahany mivelona eo ihany koa ny filohangoany tamin'ny fasefasika io ny teny an'le resaka hoe ny amin'ny resaka famoronana azy tsy maintsy jerena sy arindra izany hoe tsy ny anjaran'ny fanjakana promoteur mamorona azy fa tsy izy rery fa sady régulateur koa ny fanjakana ny facilitateur hoe manamora no mandrindra izany hoe zay olona tena antenaina dia no misarika ny olona mpanambola hiteraka asa maharitra eto fa ny fanjakana ny mametraka amin'ny politika général hoe izao ny fepetra sy ny lalàna arahana rehefa ampiasa vola eto aminay aiza ny tokony asinan'io dikan'izany tsy ho lavitra koa zany ny eny ambany tanàna ny am'izay resaka hoe sy ny zay resaka centre de formation ampianarana azy zay sy ny zay mety hananganana zavatra zay hainy ohatra ny fanjairana ohatra ny resaka rafitra ohatra zany resahako zany na ny fiompiana trondro tsy zavatra ilaina diplôme zany fa mitera-bola satria ny marché atsika eto ny tsena 2,7% ihany ny mbola mihinana trondro mandavataona raha tsy resaka afa-tsy zay statistique zay ihany dikan'izany mitodika amin'ny eny ambany tanàna ny tanora ihany keo amin'ny akapobeany voasoratra io mitoetra ny ray ny teny hoe velorano fa ny anao ray apiko an'izao mihitsy hoe io zavatra manifesto nataon'ireo matoravany dedina velorano ary jereo izy rehefa miteny tsy mbo niteny mihitsy hoe za fa isika ozy izany hoe mila tsika gasy rehetra hiary ifarimbona fa ny anankiray rehefa miteny de za fa izy rehefa miteny hoe sika satria samy tompony ty fireneny ty tsika ny anavitra azy ao anatin'izao retsaka zao anisan'izay zany hoe raha fitinina zany zay amerina anome lanja indray ny sotoavina sy ny ambopo malagasy ny candidat laharana fadimy amby roapolo marika ravalomanana ao anatin'izay ihany koa anisan'ny voaresany eny androany tao anatin'ny lahateny moa zany mahakasika ny vehivavy manahoana izay ary verenako ihany ny momba izay hoe manahoana ny momba ny vehivavy ya averiko Andriamatoa marika ravalomanana ny laharana fadimy amby roapolo no nanao sonita ty Afrika ny resaka genre hoe tsy maintsy ekena ny fisiany vehivavy tompona ndraikitra amin'ny sehatra maro isan-karazany tamin'izay fotoana zay ny ainga tamin'ny 5 isan-jato izy ny nanao sonian'izany ny vehivavy zany sahala amin'ny tanora ihany koa tsy azo hitovirana amin'ny fampandrosoana ny firenena fa tsy nisy hoe lehilahy ihany ny manana tapikantona sy manatsaina andeha ampandroso n'ity resaka firenena ity fa iaraha misy alala izy izany hoe mampalala ny vehivavy ihany keo anatin'izay hoe ity laharana fadimy amby roapolo ty angeny nanao sonian'io napiditra ny Madagasikara ao amina resaka genre zay moa ny fiantsoana azy fampandraisana anjara ny vehivavy ao anatin'ny sehitry ny resaka firenena na amina orinasy ary efa vita lalàna saotra ivadika amin'izay resaka vehivavy zay ihany fa manahoana indray ary ny tontolo ny fitsaboana satria anisan'ny miandraikitra voalohany zaza moa zany ny vehivavy rehefa avy eo eo ihany koa anisan'ny hoe mikarakara foana ny vehivavy ny tonga dia ivadika any amin'ny resaka fahasalamana amin'izay manahoana ny momba ny fahasalamana ny fahasalamana zany dia ny tanjona dia hoe nisy fitsaboana dia mianakaiky kokoa hatrany ny olona ary ihany koa ny saran'izany fitsaboana zany dia atao zay mba ahozakany olona ary ihany koa ny fahaiza manao ny qualité n'le soin menan'le olona dia ho hatsarainy tsy vitany fotsiny trano fitsaboana izy ty na tsy haiko ino izy teo manara-penitra moa ino tsy izay izy be dia be ny zavatra ao anatin'izay ny fahasalaman'ny
reny sy ny zaza ozy ianao tena zava-dehibe zay na eo any koa na ny hoe nutrition ny amin'ny ankizy mbola kely miankina n'izay ny fivoaran'ny ankizy any aoriny raha ratsy sakafo ny ankizy amin'ny mahakely azy iny de tena gravy loza be ny tohiny ao aoriny zany hoe ny nutrition koa nisany zavatra mila jerena ny vaksiny ny fiadina amin'ny aretina isan-karazany mifindra zany a dia anisan'ny voaresaky ny président ny hoe ny anatsarana zany zavatra rehetrarehetra zany mifandray am'izay ihany koa am'le loha hevitra tany aloha tany ezahana ny apariahana zany servisy omenan'ny vahoaka izany eraky ny faritra rehetrarehetra ary mitovy ny qualité an'le soins zay zany eo am'le hoe azafady kely moa fa nitenan'le hoe zara fa miralenta moa izy am'tenitsika misy teny zay any atsimo manao an'izao hoe lehilahy ony ao anatin'ny heriny misy ny fahalemeny fa ny vehivavy ao anatin'ny fahalemeny ny toeran'ny heriny mifameno zany ary ny teny hoe firenena fototeny de hoe reny miainga avy am'reny misy zavatra be da be sotoavina sy famokarana be da be azo atao ao anatin'ny fahalemeny ny toeran'ny heriny dia izay no anisan'ny fototra ray lehibe ihany keo ary mino aho fa am'ilay resaka ny tenen'ny rahalahy Jimmy teo mahakasika ny réconciliation nationale ny fanamboarana constitution vaovao sy ny sisa ananjoarana terany lehibe ho voaresaka ao anatiny io na ny tanorana ny reny misy anampiana azy namana am'le resaka hoe vehivavy a mira lenta fanjarin-tsakafo ny zaza tsy de sehatra voafehy loatra le izy fa araky ny hitantsika tsy tena équilibré zay raha ny eto amin'ny tanàn'Antananarivo iny afaka resahako tsy équilibré le izy fa maninona satria mitombo aingana be le mponina araky le teniko teo hoe miazakazaka avokoa ny olona rehetra zany amin'ny faritra rehetra mitady an'ilay fiariana rehetra zay afaka hitany eto ary hitantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika le izy hoe mivarotra amoron-dalana manao ny asa isan-karazany azo atao amin'ny saranga rehetra amin'ny ambaratonga rehetra amin'izay karazana asa rehetra zany hoe tena mivangongo eto daholo zany ny ankamaroany kanefa n'le fotodrafitrasa araky ny tenenina mana Jimmy teo ohatra raha ny Antananarivo renivohitra ny anakefatra fotsiny ny CSP2 alefy sary an-tsaina zany nisan'ny mponina zay misitraka n'le CSP2 le CSP2 io no akaiky indrindra ny vahoaka tsy le izy moa eo le fa efa mividy miditra any fa iny ny afaka takariny le vahoaka afaka misitraka tsara le zatra omeny ny CSP2 le vahoaka le tena madinika sy marefo indrindra nefa vitsy le izy le mponina nefa be dia be no manana an'izay filana makan'izay raha resaka fahasalamana zay resahako zay ary mifamatotra amin'izay ny reny sy ny zaza satria na nitosika zany misy mpiara-miombonantoka tonga manampy ny commune urbaine Antananarivo vao tsy ela makasika ny resaka ohatra hoe planning familial mampafantatra satria le mponina ao anatin'le izy tonga be dia be avy any misy azy any mbola miteraka be dia be ihany koa izy eto Antananarivo amin'le fiahina de zay rehetrarehetra zay zany rehefa atambatritsika de misy rafitra tokony amboarina misy rafitra tokony amboarina misy zavatra maro tokony apetraka misy lalàna tokony efa ho atao mifanaraka amin'ny toetrandro ho atao mifanaraka amin'ny zavatra zay efa iainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria tsika efa anatin'ny taona 2023 misy fampandraisana ndraikitra ny rehetra efa tokony atao antsoavo mihitsy hoe tongava hoe ndao hifanometanana hiara-mientantsika hanao zavatra zay efa madiva hifarana ihany koa ny fandaharantsika satria de satra noho ny resadresaka eto izay ihany koa misy teny farany anampiana fanentanana farany atao amin'izao akatoky ny fifidianana izao tsara ampatsahivina antsika ny atokantrano any moa fa fandarana manokana izy ity mahakasika ny fampelezan-kevitra fanentanana farany ary amaranantsika ny fandaharana tomboka atao amin'ny maître misaotra anao amin'ny fanomezana ny fitenenana ny angamba tonga dia any amin'ilay sehatra tena iasan'ny tena zany no andeha ngamba hanaovako an'izay hoe fintina zay amin'izao fandaharana zao tato ato zany
dia nahita izahay tato anatin'le hoe legal team zavatra nampifamaofao be ny famaofao teto amin'ny firenena mikasika an'ity fihodinana faharoa ity. Ny antony any dia tsotra satria dia misy olona tsara sitrapo maro izay efa leo ny fampiasana an'ireo olona ireo leo ny ataontsika hoe exploitation mialatsiny amin'le fiteny frantsay zany rehefa ny exploitena zany ireo olona ireo dia nampiasaina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nanao an'iny fifidianana fihodinana voalohany iny. Ina le fomba zany dia nampiasa kara-pifidianana misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana miaraka amin'ny kara-mpanondrom-pirenena sandoka. Ary zany zavatra zany dia mbola misy andian'olona maro be mbola nikasa saika hampiasa an'izay zavatra zay amin'ity fihodinana faharoa ity. Hitanay izay zavatra zay ary efa nandray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany izay atao anatin'ny legal team zany. Ka tianay ny milaza sy mampafantatra fa amin'izany fepetra zany dia nisy ny fitoriana efa napetraka sahady ka mialatsiny ho an'izay voakasika izany zavatra zany na nandray anjara ankolaka na mivantana amin'ny fampiasana an'ireny kara-pifidianan'olona tsy nahazo kara-pifidianana ireny miaraka amin'ny kara-mpanondro sandoka ka andeha hifidy amin'ny fihodinana faharoa. Manana izahay totsika hoe noraiketina antsoratra mihitsy zany na nanaovana procès verbal izany fijoroana vavolombelona izany ho an'ireo olona ireo izay tsara sitrapo iaho teo na sa nijoro milaza ny zavatra nisy ka mampitandrina izay indrindra eny amin'ireny fokotany ireny zany ny aokare mba atsahatra din'izao izay fomba ratsy tsy manara-dalàna tady anao fifidianana amin'ny alalan'ny osoka izay amin'ny fihodinana faharoa fa dia misy ny fepetra enjana tsy maintsy efa noraisina manoloana an'izay zavatra zay. Zay angamba no amarana dia izay ihany koa no izay famtinana netiny maître Hery Andriatsima teo izay ihany koa no amaranantsika ny fandaharana amin'ity alina ity ary mbola isy moa ny fandaharana ho amin'ny rahampitso hanamariana izay mikasika ny fifidianana izay hatrany hampatsiahivonantsika Andriamatoa Jimira Miandrosaono ny vahiny teto ny maître Hery Andriatsima tato amin'ny akaviako tato na akavanana amintsika ny tokantranoany ity Nayary Lazara Arivelo izay ao anivony serasera ny commune Antananarivo renivohitra ary Solohery Hilaire izay mpandrarahara toe-karena sady ao anatin'ny mouvement pour la nécessité nationale dia izay ihany koa ary no anakatonantsika ny fandaharana amin'ity alina ity. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapitafa indray ary tompoko lasy tompoko vavy.